Ao anatin'ity vaovao tapatapan'ity kosa no anarahantsika ny fahazahoan'ny Air Madagascar fiaramanidina iray, eo ihany koa ny fitsidiana arak'asa tao amin'ny toby intendant généraly Rasolomanana Jean-Jacques, ireo zany no hitanao amintsika ao anatin'ity tapatapavam-baovao ity. Azo fiaramanidina vaovao ny kompani mpitaterana anabakabaka Air Madagascar araka ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre omaly teny mahazo arivo. Ary nisy niraky ny Airbus Group izay efa nandalo teto Antananarivo ny fiandohan'ity volana septambra ity. Fitsidiana izay nahafahana nanomboka amin'ny fifanarahana ara-paritra niaraka tamin'ny Air Madagascar. Airbus A340 no heverina hovidiana sy ampiasain'ny Air Madagascar. Marika fiaramanidina izay tsy dia akasitrahany teknisiana malagasy loatra ny fahazoana azy. Nanao fitsidiana arak'asa tao amin'ny toby intendant général Rasolomanana Jean-Jacques na ny kapisatra teto Sonerana ny général lehibe ny Atamajor général ny tafika malagasy niaraka tao amin'ireo mpiara-miasa aminy. Nisongadina tamin'izany ny fitsidiana ny toeram-pamokarana lehibe vao nohajariny, ahitana fiompiana sy ny fambolena isan-karazany toy ny fiompiana trondro, vorona, ondry ary ny fambolena legioma miampy voankazo fihinam-boa. Ny tanjona amin'izany dia ho fandraisana anjara ny fanatsarana ny tontolo iainana sy fehina ara-tsosialy ny mpiasa sivily sy ny miaramila atao amin'ny toby. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny fijerena ireo foto-drafitrasana sy mpanamboarana toy ny vavahady sy ny kianja filalaovam-baolina.